Falmerabantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity. Manao fahasoavana sy ny fitiavan'ny Tompo amintsika tsiraray avy izay tonga eto androany. Dia mino fa tsy ho lany andro fotsiny ianao tonga eto anio fa azo sakafo indray ianao. Ampahirezy kely ny eo akaikinao hoe mino fa tsy ho lany andro ianao androany. Amen. Za ihany koa tsy ho lany andro. So dia verinareo mandeha ho azy ny anay. Fa zay ihany koa mba mila an'izay hoe mba tsy ho lany andro zay. Tamin'ny herantsika ny fampizara mikasika ny témoignage fijoana vavolombelona fiainana sy ny ara-panahy. Otsika misy karazan'ny roa ilay izy témoignage de vie dia témoignage spirituel. Dia mbola hitohitsika amin'io resaka io anio. Amaky soatra masintsika atao amin'ny bokin'ny Filipianina toko fahatelo sy ny bokin'ny Hebreo. Filipianina toko fahatelo Filipianina toko fahatelo andevaka izitsika mihitsy ny tantara mba ho azontsika tsara. Andiny fa efatra katramin'ny fa sivy favalo. Filipianina toko fahatelo andiny fa efatra katramin'ny favalo. Toy izao vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Kanefa mamanana izay itokiko amin'ny nofo ihany aho. Raha misy olona hafa manao itoky amin'ny nofo, maika fa za. Fa voafora tamin'ny andro fahavalo avy amin'ny fototra Israely, dia avy amin'ny fireneny Benjamina, Hebreo, sady avy amin'ny Hebreo aho, araka lalàna dia fariseo, araka zotom-po dia nanenjika fiangonana, araka fahamarinana avy amin'ny lalàna dia tsy nanantsiny. Nefa zay azoko tombony dia nataoko ho faty antoka kosa noho ny amin'ny Kristy. Entiko fa ataoko ho faty antoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioarany fahatsarany fahalalana any Kristy Jesosy tompoko. Izay niaretako ny faty antoka ny zavatra rehetra ka ataoko taimboraka reny mba azoko any Kristy. Ary mba ho hita marina, toy izantsika ilay fahasivy zany, ao aminy aho tsy manana ny fahamarinako intsony izay avy amin'ny lalàna, fa izay avy amin'ny finoanan'i Kristy indray, dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Amen. Toy izantsika ao amin'ny bokin'ny Hebreo toko fahafolo ny vaky teny. Hebreo toko fahafolo dia vaketsika ny andin'ny faharoa amby telopolo katramin'ny fahaefatra amby telopolo. Fa tsarovy ny andro fahiny izay naharetanareo ny ady mafy amin'ny fahoriana rehefa nohazavaina ianareo. Indraindray raha natao ho fizaha noho ny fanaratsiana sy ny fampahoriana ianareo. Ary indraindray koa raha tonga naman'izay azon'izany. Fa sady niara-niaritra tamin'izay nifatotra ianareo no nifaly raha norobaina ny fanananareo. Satria fantatrareo fa ianareo dia manana fananana tsara lavitra sady maharitra. Amen. Otsika teo hoe mbola iverantsika amin'ny resaka témoignage. Témoignage karazany roa tsika, dia tsy fa ny témoignage de vie sy ny témoignage spirituel. Ny témoignage spirituel na fijoana vavolombelona ara-panahy ihany koa dia mbola misy anankiroa ilay izy. Ny voalohany izay efa niresantsika tamin'ny herin'ny anio, ny témoignage spirituel voalohany
dia ny fihejoana vavolombelona ny amin'ny asan'i Kristy tany anatin'ny fanahy. Inona no nataon'i Jesosy tany anatin'ny fanahiko? Mihitsy manantena fa ireo olona izay nampanao entretien-nareo dia nisikotra kely an'izay zavatra iray hoe inona no nataon'ny Tompo tany anatin'ny fanahinao. Rehefa miresaka fihejoana vavolombelona mantsy ny olona matetika dia ny zavatra ivelany ositsika ny tena manamarika azy. Nanasitrana ny Tompo, nanafaka tamin'ny olana izy, nanavotra anay tamin'ny fafambaraka izy, nindrabola tany amin'ny banky zay efa saika lasa amin'ny banky hatramin'ny farafara fandriana, fanavotany Tompo zay tamin'ny fotoana farany, dia tena ohatran'izao, dia tena ohatran'izao. Zay natao hoe témoignage de vie. Ny olona rehetra afaka manana témoignage de vie, na ny olona izay mivavaka amina ena moa testé zavatra tsy apoposintsika reny ara mivavaka amin'ny olomasina mangataka fahafitahiana amin'ny olomasina sasisa mety manana témoignage ohatran'izany reny hoe zay fa tena ary zay moa no fepetrapetraka ry zareo manao an'izany zavatra zany ny amin'ny maha olomasina ny olomasina dia misy olona mijoro vavolombelona fa sitrana tamin'ny alalan'iny olona iny dia zay maha olomasina ka ny olona afaka manana témoignage de vie daholy. Ny olona rehetrarehetra tsy akanavaka zay nanatona an' Jesosy tsy haiko hoe firy arivo izy rehetrarehetra nandritra ny 3 taona sy tapany dia manana témoignage de vie daholy, nahita daholy, natsapa daholy ny asan'i Kristy rehetrarehetra. Fa ny olona izay nateraka indray marina dia tsy ny fiainany no novain'i Jesosy, tsy ny fidiram-bola no novain'i Jesosy, tsy ny asa mandrarahany no novain'i Jesosy hoe taloha zay planton, zao zay planteur. Tsy zany no novain'i Jesosy, fa lay aty fanalalina ny anatiny any mihitsy no novain'i Jesosy. Taloha olona tahaka izao, ositsika hoe ny olombelona rehetrarehetra io taranakikaina dia olona pirenireny tsy fantany ataony eto ambonin'ny tany, fa manaraka sikla naturel ny zavaboary rehetrarehetra fotsiny ihany izy. Nisy fotoana tamin'ny tababolona sa tamin'ny oviana nisy sarina sokatra zay nalefan'ny olona tany amin'ny Facebook tany, ty sokatra ty dia 200 taona. Saika anao publication moa zava-tsy ny tavavoakako mihitsy ilay izy. Hatramin'izao saika anoratako hoe ninona bozaka sy na ninona nataon'ity sokatra ty zany nandritra ny 200 taona. Jerenao le zavatra miatiren'olombelona, tsisy mandinika mihitsy zany hoe io sokatra io tsisy ninona taona io. Fa bozaka mapiditra izy dia mamoaka, zay ihany, mapiditra dia mamoaka, mapiditra dia mamoaka, aller retour, aller entrée sortie, zay ihany ataony nandritra ny 200 taona. Fa tsy olana mihitsy zany fa velona 200 taona zava-dehibe amindra olombelona. Dia zany zavatra zany rehefa amin'ny vanim-potoana ny olona anankiray velona fotsiny tahaka ny zavaboary rehetrarehetra naturellement, dia tsy misy fa tsy manao équilibre an'ity natiora ty fotsiny ataony raharaha. Ahoana ny mahavelona dia ahoana ny tsy afaty dia ahoana ny iterahana, zay fotsiny ihany. Ahoana ny avelona, ahoana ny tsy afaty, ahoana ny iterahana, zay. Fa amin'ny fotoanany olona vanginy Jesosy amin'izay ny fony. Dia ozy izy tsika namaky ny Korintana faharotoko 5:5-10 hoe tsy velona ho an'ny tenany intsony izy. Zany hoe ny anaty fanahiny lalina any misy transformation amin'izay, miala amin'ilay natura animal, le naturana zavaboary tsotra fotsiny amin'izao, dia miova an'ilay naturalay zavaboary vaovao ao amin'ny Kristy, manana antom-pisina amin'izay, eny any anatin'ny fanahiny ihany hoe tsy zaho intsony ny velona ary ny avelomako ankehitriny, dia avelomako noho ny amin'ilay zanak'Andriamanitra amin'izay. Nandray ohatra tsika tamin'izao hoe i Paoly tena tonga dia le maha olombelona n'le olombelona famaritana anankitelo maha olombelona, tonga dia niala tanteraka tamin'ny fifamatorana tamin'ireo Paoly. Niala tamin'ny fifamatorana amin'ny resaka hanina Paoly, niala tamin'ny fifamatorana amin'ny resaka fiarovana ny ainy Paoly, ary niala tamin'ny fifamatorana amin'ny resaka fitediavan-taranaka Paoly. Nefa ireo no mahazavaboary natoraly, ny zavaboary rehetrarehetra. Ny biby rehetrarehetra tonga eto ambonin'ny tany dia zay ny antom-besiny hinana iteraka hiaro ny ainy tsy ho faty. Tsy maintsy manana an'ireo. Jereo daholo ny biby rehetrarehetra fa nomen'Andriamanitra n'izay daholo.
ohatra zany zao hoe ny tanalahy rehefa mijery tanalahy ianao dia miova ny odiny, iny ny fiarovana ny tenany tsy ho faty iny. Mahita bibilava ianao dia miova ihany koa izy, tsofotsofoka izy miafina any anatina bozaka sy ny namany, manao an'ilay atao hoe camouflage izy. Zavatra natoraly nomen'Andriamanitra azy zany mba ahafahany miaro ny tenany tsy ho lany tamingana ilay bibilava. Dia tsy ho lany tamingana tahaka izay ihany koa ny biby hafa izay mora lany tamingana dia be tsy hitanao. Ohatra zao hoe vitsika mora kely manitsaka azy fa tsy mbola nisy olombelona ka nafoana ny vitsika teto amin'ity zao tontolo zao ity. Tsisy nandray ary. Dia mandeha nahita reportage anankiray hoe ao Manhattan any États-Unis zany misy nosy kely zany ao ampovoan'ny New York ao Manhattan ny anarany. Dia ao amin'ny Manhattan iony zay toerana tena feno building tena hoe anisany manan-karena sy malaza indrindra maneran'izao tontolo zao no tanàna ihany koa be voalavo indrindra maneran'izao tontolo zao. Dia miaraka amin'ny teknôlôjiany sy ny fahaizany rehetra ny Amerikanina tsy nafoana ny voalavo. Miaraka amin'ny sainy sy ny intelligence sy ny étude sy sisa fa tsy foana zareo voalavo mandraky ny androany fa mbola be voalavo manerana an'izao tontolo zao ilay tanàna. Zany zavatra zany naturel daholo. Dia takizay ihany koa ny olombelona rehefa mbola tsy voavanga ny Kristy ny fony. Olombelona naturel, mitady izay ho azy, mitady izay arovana ny ainy ary mitady izay ampitombo ny taranany, amela anarana, andova anarandray. Ary zany ny fahoriana indrindra hoe maty tsisy mpandova zany. Zany ny fahoriana olombelona. Fa rehefa nateraka indray ny olona tsy antsony ny fifamatorany fony. Fa navelona namaty ao Jesy Paul dia any Kristy fontsika. Ohatrany hoe tsisy rarahitsika izay fela sy maty zany. Mahombytsika tsy mahomby. Ohatran'izany zany ilay izy, mahombytsika amin'ny Kristy, tsy mahombytsika amin'ny Kristy, tsy olan'izany. Salamitsika amin'ny Kristy, mararitsika amin'ny Kristy, tsy olan'izany. Dia ny deuxième amin'izay ny faharoa hiditra amin'ilay tapany faharoa itsika, ny faharoa amin'ny témoignage spirituel kosa raha lasena bavy. Ny voalohany zany dia lay jereo tsara fa rehefa mitantara Paul isaky ny mihetsika, isaky mitory teny izy, dia ina foana ny tantarainy? Damaskosy foana ny tantarainy. Damaskosy sy ny faharatsiny foana. Za re olona dia olona ratsy, za tena ohatr' zao, za tena mpanenjika fivavahana, fa namindra fo tamiko Andriamanitra, tena nangana izy, tena ovainy ny fanako, dia lasa olona tahaka izao. Zay ny teboka voalohany ao anatin'ilay izy. Ary ny teboka faharoa kosa ao anatin'ilay témoignage spirituel, ny témoignage ny olona ordinaire, dia ny témoignage ny fahazony ny tombontsoa rehetrarehetra. Rehefa mijoro vavolombelona dia ny témoignage naturel indrindra dia zao, nahazo an'izao sa tsy zay? Ary mamenitra mijoro vavolombelona hoe very an'izao fa ny nahazo an'izao tena raha manaiky mihitsy, tena tsara ny tompo fa jereo tsara ny fahatsarany Jesosy voasoratra ao anatin'ny epistily. Fa ny fahatsarany Jesosy ingy voasoratra ao anatin'ny epistily ka tsisy resaka mahazo tsy mahazo zany intsony. Fa zao ny témoignage ny Paul amin'izay, deuxième témoignage, izay rehetra nataoko tombony dia nataoko taimboraka ho arina amin'ny fahatsarany Kristy, ka nataoko faty antoka izy rehetrarehetra, fa nalaoko Kristy, nalaoko ny fanaratsiana ny Kristy. Ao bokin'ny Hébreu 1:12 koa izy misy an'izay témoignage n'ireo olo-masina izay hoe nalaony lavitra ozy izy ny fanaratsiana ny Kristy. Toy izany zavatsoany izao tany izao. Dia rehefa hafa mihitsy ho fon'ilay olona izay ao amin'ny Kristy, hafa mihitsy ho foronany ao anatiny ao, ary hafa fidoboko ny fony. Dia androantsika ifampiresaka hoe ny témoignage-tsika raha lasina bavy, ny atao hoe témoignage aloha, ny atao hoe fijoroana vavolombelona, dia izay mavesatra ny anatinao ihany no mivoaka ny vavanao. Io afaka miteny eto ny pastera rehetrarehetra eto ny voafampona sy mpitory teny ohatr'izao raha lasina bavy, ohatr'izao dia ohatr'izao dia ohatr'izao. Fa raha tsy voavanga ny fonao, raha tsy voaova ny any anaty fanahinao, dia fanambarana fotsiny ihany zany. Raha teneninao hoe mandeha fery, dia andefitra tokoa ianao, fa tsy aneponao ilay andefitra. Fa mpanantenaina zavatra ianao rehefa mandefitra ianao, Jehovah hiady ho anareo fa ianareo angina. Fa raha vao memenina ianao, tsy miady ho anao Andriamanitra. Dia izay ianao hoe okey ary zany. Za io fa te hivazavaza mafy mihitsy. Fa satria tsy hiady ho ahy Andriamanitra raha vao miteny io vavako io, dia aleoko mangina. Zay zavatra iray dia naturel amin'ny maha-olombelona. Ary zay zavatra iray ny joroan'ny Paul vavolombelona eto hoe za io ingy manana safidy be dia be. Za io afaka tsy manao ny zavatra hafa rehetrarehetra,
fa henoko mihitsy ny fanahyko any anatiko an'ilay transformation ka le fiovana ny anaty any lasa tsy fijorona vavolombelona intsony hoe izaho dia nataony tompo an'izao, izaho dia lasa ohatran'izao, noho ny amin'ny tanako dia nisy fahagagana tahaka izao, noho ny amin'ny anina dia ohatran'izao. Nisy olona efa nandalo pastera anankidimy tsy mahita fanasitranana fa tsy napetrakantsika akory ny tanantsika, tonga dia nitsangana izy. Petera voalohany amin'ny apôstôly, okey, mariny fa zao raha isaina ny asa tsika amin'ny voalohany ampanetretena voninahitr'Andriamanitra. Fa tsy zany ny témoignage-n'i Paul. Fa ny témoignage-n'i Paul rehefa mamaky ianao ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'io baiboly io dia jereo tsara fa miaritra ny zavatra mafy rehetrarehetra izy. Fa ny anatin'ny fony any misy miazona foana, misy fifaliana miazona. Enjehany izahay ozy izy. Apalahelovina mandrakariva izahay, apalahelovina foana izahay kanefa faly mandrakariva. Apalahelovina izahay fa faly mandrakariva. Ny fantaniana mipetraka amintsika zanak'Andriamanitra. Inona ny témoignage tsika? Témoignage le mahazo ve sa témoignage le faly mandrakariva? Na mahazo na tsy mahazo. Ozy izy le Hébreu toko 10 ny vakitsika teo. Tsarovy ny vanim-potoana ozy izy. Rehefa niaritra ny fahoriana ianareo, re mandeha ndray maky nareo niaritra ny fahoriana. Amin'ny fotoana hafa ihany koa ianao miara-miaritra ihany koa amin'ireo izay nanao fahoriana. Ny faly ianareo rehefa norobaina ny fanananareo. Manahoana ny fotsika? Rehefa misy mikitikitika ny fananantsika. Rehefa misy mikitikitika ny tombontsoantsika. Rehefa misy misongona eo amin'ny loantsika. Zavatra tokony ho azonao, tonga dia nisy olona nisongona tsotra izao. Nisy nisongona tsotra izao. Nisy vanim-potoana izay tambola nianatra dia vita amin'ny fianarana. Nisy namako anankiray izay mpinamana moa izany dia mifandray be tamin'izany fotoana izany. Dia izy io fantatro tsara ny nivoany. Nivoany ngaray ny resaka fianarana tovitovy amin'ny A ihany, atonitony eo ihany foana, tsy dia mandeha lavitra izay. Dia nisy anankiray izay no meilleur élève tao aminay. Fa ohatr'izao mifandeha ny tantara mialohan'ny sortie de promotion anay tamin'ny anatra zany. Le examen farany indrindra mialohan'ny sortie de promotion, le namako io ny voalohany. Zany hoe le anankiray zany voalohany foana. Dia tato amin'le sortie amin'izay lasa faharoa izy fa le ray ny tonga voalohany, tsy hay hoe inona miracle nitranga taona sendra ingaray le izy. Fa tonga tany am-piasana amin'izay nanao entretien, samy tafiditra daholo zany satria nanao stage. Dia rehefa tafiditra stage dia mahay ry zalahy, dia tonga dia tazomin'le orinasa. Dia ozy izy amin'izay niresaka tamin'le patron, za no major de promotion anay. Nefa miaraka aminy eo le premier nandritra ny vanim-potoana rehetrarehetra, zany hoe tonga dia sosoanga reny, matsiaro an Jakoba mihitsy hoe efa ivoaka Saoralany tazominy akibe tongony. Dia hoa izy tonga dia nampidiry le patron tsy naheno zay resaka. Le ray koatra somary bonainaika zay, tsy niteny ninina fa dia tonga dia nisy nisosika teo aloha. Misy zavatra ohatran'izany mitranga ao anatin'ny fiainantsika. Ianao tokony hiakatra, dia misy olona tsofoka tampoka tsotra izao amin'ny fomba tsy takatra ny saina. Fa eo amin'izay le témoignage. Ohatra ny ahoana ny zavatra tsapatsika any anaty any, miefinefina avy amin'ny fo any anaty any. Dobodoboko ohatra ny tena tsy hita hoe ho kalimena. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy ohatra ny tsy mety. Sarotra be koa mitsahatra amin'ny anaran'i Jesosy, so mitsahatra tanteraka eo. Tsy hanaovana anazy. Inona moa zany no tenenina amin'ity zavatra midobodoboka be ty? Ny atsembohany efa manomboka ohatrany tsy aizo efa tsy alaizo tsony. Fa mampianatra mihitsy ny soratra masina fa ny témoignage tsika. Ary avelan'Andriamanitra ny zanany tsy ahomby foana isaky ny mihetsika. Ny témoignage ny zanak'Andriamanitra tsy hoe za mahomby foana. Fa ny témoignage ny zanak'Andriamanitra indray mandalo tsy fahombiazana, fa fifalian'i Kristy miazona ao anatin'ny foko. Misy fiadanan'i Jesosy ao raha lasa anabavy aho.
Zany ny témoignage ny zanak'Andriamanitra. Misy fotoana marary, fa ozy izy Paul, zay very-hevitra fa maninona? Tsy mamoy fo. Zany inge ny témoignage spirituel. Andriamanitra rery any afaka mametraka an'izany any am-panahinao. Fa izao tontolo zao very-hevitra tonga dia manondrana. Veritsika fa mandehandeha ho azy reny olona mitsoraka any ambany camion reny. Ary ankamaroan'izy ireny lehilahy fa tsika lehilahy hono tsy mataty problema zay mantsy. Dehibe mihitsy mamono tena. Tsoraka ny tanjom-bato zao moa efa meritra zany le rano dia manahirana be fitetaka ao ambany ao fa rehefa bebe orana iny. Ay. Lasa ry zalahy. Zany zavatra zany. Fa ao anatin'le tantara tena zany ny zavatra iaina n'izao tontolo zao. Raha resaka fanana ny zavatra nge tsy maharaka n'izao tontolo zao isika. Tsy maharaka tsika. Raha zany ny témoignagenao hoe za rehefa nanompo an Jesosy tena azo an'ity 4x4 ity. Ianao 4x4 ravahana amin'ny clé foana isaky ny mihetsika. Atosika foana manetroka be, ino ny témoignagenao? Impirimpiry mahita an'izany fahasoavan'Andriamanitra natoy izao le fiara aminao fa godraka be. Raha hoe fahasoavana ve zany mampatonga l'izy godraka sa fa nen'izao tontolo zao tonga dia fiara WW no entiny avany. Inona ny témoignagenao eo anatrehan'izany? Fa ny témoignageko ianao manana an'io. Za tsy manana an'io fa ny fifaliako lehibe lavitra noho ny ianao. Ianao manana an'io fa ianao very-hevitra. Ianao mikorotana. Ianao tsy sisy sarangotana. Raha vao misy mikidika fanananao dia any voafatotra amin'ny fonao sy ny fanahinao sy ny mombanao rehetrarehetra. Fa niary efa misy mikidika misy Jesosy mihazona io foko io. Mampaharitra foana. Misy migafy fa misy Jesosy mihazona foko. Azonao le témoignage spirituel. Ny témoignage de vie za tsisy migafy zany mihitsy. Zay mikasika dia mikasika ny anak'Andriamasoko Jehova. Zany ny voasoratra ho atsika. Fa ny zanak'Andriamanitra tena mety misy mikasika mihitsy e. Zany ingeny tantara rehefa vakianao io mila hainao tsara manavaka ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Fa ny témoignage ny testamenta taloha dia témoignage de vie daholy. Témoignage ny testamenta vaovao témoignage spirituel daholy. Fa misy mitorabato ry Paul fa mbola mitsangana izy rehefa avy eo. Ary rehefa mitsangana izy rehefa avy eo, izy andao indray tory filazany tsara. Tsy mba hoe farany iny. Sara ary tafarina. Misy fotoana za moa zany somary olona lafahafa zay. Misy fotoana somary bedy amin'ny vadiko any. Accidenté zay ndray mandeha tany Moramanga. Efa faharoa zany le accident. Dia voadona vaoarina le tôbila anay tena tôbila vidiana mihitsy juste anaovana fanimpona potika be vodiny. Dia ny olona rehetrarehetra zany mieritreritra hoe ahoana ny anaovana ahoana ny dossier, ahoana ny karakara ny any malasa ny saiko, ahoana ny atongavako amin'ny Moramanga zao, tsy amin'ny heriny fa zao. Efa vari amin'ny gendarme dia andeha hiverina. Dia za manontany ao anatin'ny tôbila hoe ano lalantsika ozy vadiko ianao ve manino tôbila efa sy mandao ody aloha. Nisy fotoana zay accidenté moto le nitantaraiko teo Faravohitra efa tapaka ny guidon le moto. Za mbola mieritreritra ahoana reny atongavako any am-piangonana amin'ity moto tapaka guidon ity indray. Efa nieritreritra mihitsy andeha tongotra ho any nefa raha andeha tongotra tsy tafaverina indray akany ankizy avy eo. Le any anaty any misy zavatra hafahafa, misy zavatra bizarre. Fa amin'olona raha fa accidenté zany dia ahoana ny amerenana an'io amin'ny laoniny indray. Tapaka ny bozaka, tsisy bozaka tsolo le sokatra, aizany indray ny ahitako bozaka. Afako mitoy, mivelona 50 taona fanampiny. Fa raha vao tsy mahita bozaka, tapitra ny fiainako. Ny olona amin'ny Kristy misy zavatra transformé ao anaty dia mitondra témoignage spirituel amin'izay. Tsy témoignage tahaka ny hafa intsony. Nisy olona nanao nampatonga an'ity hafatra ity satria tamin'ny herintsika ny resaka dia everiko hoe tapitra treo le izy fa nampatonga an'ity hafatra ity nitoy nahita zavatra resahan'olona anankiray zay hoe ny témoignagenao izy dia tsy tokony témoignage tamin'ny 1975 intsony. Hatreo aloha fanaiko hoe maro zany tsy tokony tamin'ny 75. Fa ny témoignagenao tsy tokony le marché azonao tamin'ny 40 taona lasa fa le marché azonao tamin'ny herinandro dia votsitra dia avy eo naveriny tompo. Zany ny tokony témoignagenao.
hoy za mamaky an'ilay izy ay ny anandray nylazaiko dia zao ny témoignage-nao dia zao le marché azonao votsitra le izy fa rehefa avy eo fonao tena eninao fiadanam-po apetraka Jesosy ao anatinao. Le volanao very, le vola tokony andoavana sakafo na tokony andoavana écolage ny mpianatra sy sisa rehetrarehetra, miketriketrika rehetrarehetra, maromaro ihany nefa diso fanantenana efa nanao planina nanao vakansy tsika. Raha vao mivoty zavatra ty vakansy vita mandraky ty ny androany tsy mivola le zavatra, miandro volany tsy knapsa fa ny trésor tsy nety mivoaka le izy. Fa eo amin'izay vao misy ny témoignage spirituel, tsisy témoignage spirituel mivoaka zany raha vao mandeha tsara io zavatra. Tsisy témoignage spirituel, tsapao ingezany zavatra zany, tsisy eninao zany eny anatin'ny fanahinao any. Mivoaka vola dia noho ary fanahinao mampanina ny fanahinao, ny vatanao ny faly. Ny any anatin'ny amanao no misy fahafapo dia nikajikajinao ny tanteraka. Fa rehefa misy zavatra tsy apoizinao sy tsy eritreretinao sy mandiso fanantenananao, raha te aheno ny tanan'i Kristy mihirahira tsika hoe miazona ny tananao ianterako, raha te aheno an'izany tanana miazony zany, avelao izy hitondra marina, avelao izy hitondra. Dia ho hitanao zany hoe mamakivaky ny afo ianao fa tsy mandoro anao ny afo, mamakivaky ny rano ianao fa tsy sepotra ianao, tsy sepotra ianao, tena enina hoe misaotra Jesosy. Sa fifaliana omenao azy zany tena tsy azoko zany na tamin'ilay fotoana nisy nanome 30 millions ary, tena faly aho tamin'iny fa tena 5 andro fotsiny ilay izy dia fa lany, nanaovako sitrapo dia verina normal ndray. Fa ty iray ty fijorona vavolombelona mandrapatapitra ho fofonay, fifaliana na misy fotoana ary ianao latsaka kely tena enao mihitsy hoe nisy tanana ny azo na rangatra amin'izay tsy amin'izao io tanana io vao hamotsitra andray tsy possible zany e. Nenera io resabola io fa nahita be dia be isan-karazany mihitsy, nahita ny tany amin'ny toerana ambony dia nahita ny farany ambany, efa tsy tahitra intsony miaino zavatra zany rehefa misaotra ny tompo. Raha resaka fahaverezam-bola ihany koa efa miaino fotsiny sisa ok ary zay indray zany ozy ny tompo. Saotra azy amin'ny zavatra rehetra, eninao any anaty fona sy fanahinao any ny asan'ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahinao izay midoboka, ny fanahinao izay miteny any anatinao any, tahaka ny ambara ilay bokin'ny Hébreu 10 teo. Raha faly ianareo, raha noripaina ny fanananareo, satria fantatrareo fa maninona ao izy, nareo dia manana fananana tsara lavitra sady maritra. Tsy fampaherezan-teny zany, tsy fampaherezan-teny zany. Ny fampaherezan-tena dia efa tsy hita intsony izay lazaina. Ohatran'ilay olona rehefa maty dia any amin'i Jesosy izay, tsisy manana antoka akory amin'ny hoe lasa any, fa mba hampaherezan-tena fotsiny dia any amin'i Jesosy izay. Tsy fampaherezan-tena zany fa zavatra eno fanahy any anaty, eno any anaty any. Dia zany no afatra foy ifampiresantsika amin'ity andro androany ity. Misy zavatra be dia be mandalo ny fiainantsika, aza mitady ny ahomby foana miaraka amin'Andriamanitra, fa mitadiava ilay témoignage spirituel. Enoy foana amban'andro rehetrarehetra, rehefa misy fotoana ianao sahirana, rehefa misy fotoana tsy mivaly araka ny eritreretanao, tsy mandeha araka ny eritreretanao io lalana io, rehefa misy fotoana ianao misy manenjika, mba miandry ny tanan'Andriamanitra ianao hamelaka kely anazy na dia kely monja ary. Fa ohatra vao maika izy mahazo vahana ao anatin'iny miresahan'ny tompo mihitsy Jesosy hoe ty le témoignage spirituel. Atao fitsapako ny tananao miazona ny foko ao anatin'izao zavatra. Atao fitsapako ny tananao manosika, tsy terena raha lasanabavy zany hoe vavao amin'ny fahavalonareo zany, tsy terena zany, fa témoignage spirituel manosika an'izany. Ny olona mavita mivavaka ho an'ny fahavalony dia olona tokony hidera mafy dia mafy an'Andriamanitra misaotra Jesosy, fa tsy mahatsapa fahakalana anaty kely tahaka ny silakoary an'iny olona iny, fa tena misaotra anao ny amin'izany asanao any anaty foko zany, fa tsy zany ingeza taloha. Taloha ingeza tsy toy inona, taloha ingeza vao anaovana zavatra kely ohatran'izao dia tena
niazona ampo zavatra be dehibe zany ny témoignage ary lasenapavy zany ny asan'i Jesosy any anaty fanahy fa angazany vitany vola angazany vita valim-bavaka angazany vitany tsy fantatro rehetrarehetra fa asan'ny Kristy any anatin'ny fo any tsy vitan'ny étude zany tsy vitan'ny étude na comportement zany na mandalo psychiatre ianao na inana lany fotsiny volanao am'ireny fa tsy mahova toetra zany reny fa Kristy miditra ao anaty dia miasa ao anaty manova an'ilay toepo dia lasa afaka mivavaka ho an'ny fahavalo lasa afaka mifalina dia tsy araka sitraposy ny eritreretina ary ny zavatra mitranga tsy mahay ilay zanaka tsy hoe itsikitsika akory zaza tsy mahay lasa gaga izy iny ary tia manjohan'ny neny dia ohatrany tsy normal dia aloha mahay lo fa sotratra ny daka tsy hita maso amin'izao fa tena aloha ihany ilay tonga dia prévisible be ilay vazavaza be iny tonga dia vonina ny foso saina ary fanao io voatariko androany fa ty raha ohatra mitsikitsiky ty ohatra ny tena fa zany zavatra mety anjo ao anatin'ny fiainantsika ny zavatra karazany maro isan-karazany zavatra sarotra rehetrarehetra zavatra tsy apoizina ny tsy mifanaraka amin'ny eritreritra rehetra fa ao anatin'izany no miseho ny herin'Andriamanitra zay ilay ambarany ny heriko miseho ao anatin'ny fahalemena nisy fotoana Paoly tratran'iny Korinthianina voalohany toko faharoa amby folo misy tsilo esory ty Andriamanitra esory ty fa mivadika témoignage spirituel le tsilo rehefa avy eo azo lola izy le zavatra tsy mifanaraka amin'ny eritreritra ao le zavatra tsy mahafinaritra anao le zavatra tsy mety amin'ny tenanao dia mivadika ho témoignage spirituel langataka izy esory ty ho aho fa ozy izy Jesosy niresaka taminy ampoanao ny fahasoavako fa ny heriko tanterahana anatin'ny fahalemenao io nipotra amin'izay ny herin'Andriamanitra dia niseho le témoignage spirituel niseho ahoana ny fomba fisehony makiafaly aho izy Paoly ao anatin'le tsilo le tsilo tsy nesorina fa ao anatin'le tsilo misy fifaliana tsy napoizina amin'izay makiafaly aho izy fa ny fahalemeko ny heriko dia miasa tao anatiko ny herin'Andriamanitra amen zay zavatra mitranga ao anatin'ny fiainantsika tsy ferany mandra-piala eto amin'ity zao tontolo zao ty misy zavatra tsy tiatsika be dehibe hitranga zavatra diso tanteraka mihitsy amin'ny fieritreretana fa rehefa miaraka amin'i Jesosy dia ovahany daholo zay rehetrarehetra andravona amin'ny nikototona izy anoritory ny etovy izy anapatapaka varavarana varana izy dia meny anao ny arena miafinao mangingina sy ny arenana fenonao maizina tsy ho anao tsony zany fa ny témoignage ny zavatra omen'ny tompo anao tsy zavatra misosa be ohatran'izany fa ao anatin'ilay kitotoana amin'izay ianao ampahitany ny voninahiny ampahitany ny tsirony miaraka aminy ampahitany an'izany famindram-pony zany ao anatin'ny fahalatsahanao azonatao ange misy fotoana ange azon'Andriamanitra atao hoe tsy tafahoana amin'ity zavatra ity ianao dia tsy manao erreur fa rehefa manao erreur ianao henonao ihany koa fitiavan'i Kristy ianao ao anatin'ny erreur mbola henoko foana fitiavanao amsotra tompo fa azo natao sa izy amintsika tsy mieritreritra an'izany tena tokony mba tsy nanao an'ity dia tsy nanao azao erreur zao tena tokony mba ohatra azao dia misy olona zany tena efa hoe lasa tsy navita namonjy fitaoam-bavaka lasa votsitra ny concentration lasa nanao kototota fa reny rehetrarehetra reny permetiavan'Andriamanitra averiko eto foana le resaka tsy hoe tsy diso ianao diso manao an'le safidy fa Andriamanitra ihany koa mamela an'ilay izy dia henonao ihany koa ny fitiavan'Andriamanitra anao ao anatin'izany rehetra zany ka za te hizara amintsika amin'ity androandroany ity izay zavatra iainantsika rehetra io dia marina ny ambara sotra masina hoe zavatra rehetra miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra io zavatra tsy tianao io mamoaka témoignage spirituel io valim-bavaka tsy mivaly io mamoaka témoignage spirituel io ianao misy mamingana io ianao dossier anao tsy mety mipasy io misy témoignage spirituel ao ambadikan'io volanao tsy mety mivoy io misy témoignage spirituel ao ambadikan'io olona manaratsy tsy mety mangina io vavany tsy mety mahazo rariny ianao amin'ny tompo fa manomboka misokatra amin'izay sainao misy témoignage spirituel
dia manomboka hiaino zavatra hafa amin'izay ianao. Tsy hiaino ny filan'ny nofinao te hamaolana intsony ianao, fa hiaino ny filan'ny fanahinao ny asan'i Kristy anim-ponao. Amen. Antsika hitsangana dia hanomboka hiresaka amin'ny tompondray androany. Tsy fantatro izay lalovanao sy izay miasa ao anaty fiainanao, fa minao fa matoameny tompo izany afatr'izany dia misy destinataire, misy olona natao an'izany manokana androany dia mifaleo amin'ny tompo mandrakariva. Raha tsy tsapanao kosa izany dia manombo miresaka amin'ny tompo hoe izaho koa Jesosy mba ao anatin'izao atoko izao, ao anatin'izao mavesatra izao, te hanana témoignage spirituel. Fa tsy te hanana témoignage de vie fotsiny any hoe namahan'ilay izy tamin'ny fomba mahagaga ny tompo. Tsy ratsy izany zavatra izany, fa tsara lavitra ny asan'Andriamanitra ny am-panahy. Ary misy vokatra lavitra ny ary mahasoa ny eglizin'Andriamanitra izany noho ny mety ho tombontsoa antsika manokana fotsiny any. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.